Iverenantsika kosa ao anatin'ireto vaovao manaraka ireto ny akony fankalazana ny fetim-pirenena. Feno hipoka ny kianjany Mahamasina izay nandray ny matso lehibe tamin'ity androany ity, izay tafiditra indrindra tao anatin'ny fanamariana ny 17 taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena sy nijoroany filoloandaa malagasy. Tamin'ny fomba manetriketrika tokoa no nankalazana izany lanonana izany. Tamin'ny fomba manetriketrika nankalazana ny 17 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany sy nijoroany filoloandaa malagasy. Nanamarika izany ny matso lehibe izay nitotsaina teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tonga nam'ny voninahitra izany ny filoha Hery Rajaonarimampianina sady lehibe ny tafika ihany koa. Araka ny mahazatra dia nisafiny andeha tafika ny tenany raha nigadona teny Mahamasina. Niraisin'ny ben'ny tanàna Ramatoa Ravalomanana sy ny lehiben'ny faritra Analamanga Andriamatondrantso Rakotonanary amin'ny mahatompona andraikitra ny tanàna sy ny faritra naovana ny lanonana azy ny filoham-pirenena. Naharitra iray ora sasany ny matso lehibe izay midika eo famondronan-kery ao anaty filaminana ka nahatratra 724 ireo mpandray anjara tamin'izany raha tsy hitanisa afa-tsy ireo andeha tafika nandeha an-tongotra. Izay nahitana ny fandraisana anjarany Akademia Miaramila ao Antsirabe, ny sekoly ambon'ny Zandary Moramanga sy Ambositra, sekoly ambon'ny Miaramila Pirenena na CMP, sekoly manofana ambany amboninahitra lefitra, ny farim-piadidian'ny Zandarmaria Pirenena eto Antananarivo na ny FIGN, ny vonjitaitra ny Zandarmaria Pirenena, ny sekoly ambony manofana polisy, ou inspecteur sy ou agent de police, ny peloton mixte de la police nationale, ny hery vonjitaitra ny polisy, ny peloton unité spécialisé, ireo vondrotobo misahana andraikitra eny Ivato toy ny première TS, ny Kapsat, ny MRA, ny Bani Ivato, ny Bana Antsiranana, ny première RFI, ny sekoly pirenena manofana mpiandry fonja, ny foibe fitondran'ny ladoanina sy ny avy eo anivon'ny ministera tontolo iainana sy ny rano sy ny ala, ary ireo mpamonjy voina. Nahatratra 720 kosa ireo mpandeha fiarakodia sy moto. Navoaka nandritra ny fotoana tokoa ny fiara mivono vy, ny fiara fitaovana mpamokarany génie toy ny tracteur ary ireo misidina toy ny fiaramanidina sy ny helikoptera nitafika. Hipokolona ny kianjaben'ny Mahamasina nandritra ty matso fanao isa-taona ity. Amin'ny ankapobeny dia nizotra tamin'ny filaminana ny lanonana, mpitandro ny filaminana misy arivo rahateo no nisahana ny fahalemana.